Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 12 ny volana Jona 2025. Ry hava malala ao amin'ny tompo ny hira izay noenontsika teo na koa hainao ka na rainao dia momba ny amin'ny fiantsonan'ny fanahy masina. Aleloia. Fiantsonany amin'ny fanahy masina hoe midina ianao. Ry havana indray dia lasa fahazarana fotsiny ihany amin'ny fiantsonan'ny fanahy masina. Nefa ny fanahy masina dia tena eo amintsika mandrakizay izy rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Engane ka tena tsy ho verimaina foana ny amin'ny fiantsonaon'ny fanahy masina sy ny fanantonanao an Jesosy. Amen. Mba tena hiasa aminao tokoa ilay fanahin'ny iray. Arak'ilay hira teo dia tena hoe izy ilay fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no anamboatra antsika, hikarakara antsika. Ary koa izy koa ny ampitafy herentsika na dia mizaka esoara isika na mizaka latsara isika satria tsy maintsy izay rehefa ao amin'i Jesosy. Ry havana tiantsika ny tompo, miantso antsika izy tena ahazaka ny lalana alehantsika ety ambonin'ny tany. Hivavaka aloha isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao dia avy eo isika
andray tenin'Andriamanitra hibebahantsika sy hitondrasantsika vavaka izay sitrapony fanahy masina izany ary angatantsika ny fanahy masina iray izy mihitsy no hitaridalana antsika tsiraray avy eto mba tena ahery isika amin'izao andro alina mangina izao. Mety efa maraina ny any amin'ny toerana misy ianao dia raha mbola alina ny any aminao dia ny tompoko ampahery anao na dia maraina ary dia ny tompony ampahery anao. Era hivavaka isika tompo, ataovy ny vavaka anao haino ny tompo anao koa. Vavaka isika tompoko. Jesosy malala ho misaotra mankalaza anao, misaotra mideranao zay Jesosy satria noho ny fitiavanao no mbola afaka antsonay ny anaranao Jesosy. Mbola afaka izay miantso anao, mbola afaka izay hideranao ray malala ny amin'izao andro vaovao menao anay izao. Eny tompo, ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no lehibe indrindra ka mankasitraka ray ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka ny amin'ny fahamindramponao. Ka mangataka anao ray malala oky anao anatrika anay tsiraray avy, oky anao hiaino ny vavaka izay ataonay tsiraray avy, oky anao anatrika anay amin'izay toerana misy anay Jesosy milanao izay satria Jesosy ianao rery ihany no Andriamanitra tokana, ianao rery ihany ilay fanahy masina, ianao rery ihany koa ilay Jesosy Kristy tompo ho avy any amin'ny raha lanitra. Ka manasa anao zay Jesosy malala oky anao Jesosy anatrika anay tsiraray avy, oky anao hiaino ny fivavaka anay eto, amboary izay Jesosy amboary izay mba homendrika anao, amboary izay mba hiaona aminao. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ka mila anao zay Jesosy mila anao zay amin'ny fiainanay tsiraray avy, ka mangataka ny fanatrehanao. Oka koa anao Jesosy hampangina ny kotaba rehetra izay manodidina anay ny amin'ny misy anay tsiraray avy Jesosy ka amin'ny anaranao avy Nazareta tompo malala no andidina sy androana ny asa maty Satana rehetra dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, le vonona amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anakery tsy anapahefana aminay izany, tsy manakotabana izany fa efa levina amin'ny ranao zany Jesosy ary afatotra amin'ny ranao dia atsipiny andavakin'elo ny asa maty Satana rehetra, ny fanaratsy rehetra dia adorana amin'ny ran Jesosy, raha vana amin'ny ran Jesosy davaka ny elo ny plasy ireo tsy manakery tsy manapahefana aminay nareo. Ka misaotra anao Jesosy oky anao tompo no hitantana anay eto, oky anao tompo no hiditra antsehatra Jesosy aminay tsiraray avy Jesosy anamboatra anay ary mangataka ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao no anatrika anay, oka ny fanahy masinao no ampianatra anay, oka anao fanahy masina anamboatra anay tsiraray avy ary oka anao hiditra ao anatinay tsiraray avy mba tena homendrika anao izahay ka ho tempolo masina ho anao rery ihany izay fanahy masina satria anao no hitondra anay any an-danitra rehefa ho avy ny fotoana, satria raha tsy manana anao izay fanahy masina dia tsy ho tafakatra any an-danitra mihitsy. Ka mangataka aminao fanahy masina mitoera aminay tsiraray avy, ampianaro izay, ampibebao izay, avozy izay amin'izao andro alina izao. Ka misaotra anao fanahy masina, voninahitra dia ho anao reandray zanaka fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Amen. Amen. Alleluia, alleluia. Ry havana ny teny izay nomeny fanahy masina antsika anio dia raha nangataka teny teo dia eniko ny fanahy masina ny teny hoe mitadiava ahy dia mbola hita aho. Izany hoe mila mitady ny tompo zany isika tompoko dia mbola hita izy. Amen, amen. Mila mitady azy isika dia mbola hita Jesosy malala izany. Izany teny izany dia ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 5:5 dia ny 5:9 izany teny izany. Ho raisintsika io tenin'Andriamanitra io. Raisintsika manomboka ny 5:9 ka ho vakiantsika hatramin'ny 1:10. Isaia 5:5 5:9 ka hatramin'ny 1:10. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ahafohy ny lalany ny ratsy fanahy ary ahafohy ny heviny ny tsy marina ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny fa amindra fo aminy izy eny ho amin'ny Andriamantsika fa amela eloka dia amela eloka tokoa izy fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa
dia tsy mba lalako hoy ny tompo, fa tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany no avy ny lalako amin'ny lalanareo sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Ry havana, tsara be ny tenin'Andriamanitra izay omentsika anio. Ny teny omentsika anio dia miteny amintsika zany Jesosy anio mila tsika mitady azy dia mbola hita izy. Aleloia, aleloia. Tena tia ny tompontsika hitady azy. Isika indraindray dia tsy ny tompo no tadiavintsika fa izay mahasoasoa ny fiainantsika. Indraindray isika zanak'olombelona dia mitady ny tompo rehefa misy zavatra mampamaika antsika, rehefa misy zavatra manahirana antsika. Nefany tena fandrika ho antsika izany. Isika ihany no voamafy. Maro ny olona mihazakazaka mitady ny tompo rehefa misy zavatra manahirana anazy, dia rehefa milamindamina ny fiainany dia tsy haino intsony ilay olona. Izay zavatra dia tsy eken'Andriamanitra izany. Andriamanitra kory tsy hoe kory solution amin'ny problème antsika, fa tokony tena hoe ho amin'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika, fa tsy hoe kory rehefa misy zavatra problème ny fiainantsika dia maikitsika mitady an'Andriamanitra, dia rehefa ohatra ka milamindamitsika dia miala indray isika. Ry havana, isika ihany no voamafy, tena ho voamafy isika, satria ny tompo dia tsy azontsika vazivaziana. Tena mahazatra ny olombelona mihitsy no mitady ny tompo, mitady fanafahana, mitady ny tompo rehefa misy problème. Dia rehefa milamindamina ny fiainany dia tsy hita intsony. Ry havana, ho anao sy ny tompo izany, ary ianao ihany no voamafy raha ohatra ka ohatr'izany ny anatin'ny sainao. Mila tena mitandrina mafy dia mafy isika. Matotonga izany teny fanamasina izany anio dia misy olona zany toy izany ato. Ry havana, ny tompo dia miteny amintsika satria tiany isika. Tiany isika tena hoe ho azy tanteraka, fa tsy hoe kory hoe rehefa mila azy tsika dia mitady azy, ary rehefa ohatra ka hoe milamindamina fiainantsika dia tsy mila ny tompo intsony isika. Ny tompo tsy ohatr'izany. Tsy azontsika atao mihitsy ny mivazivazy amin'Andriamanitra satria isika ihany no voamafy. Ry havana, tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'i Isaia 30:1-9 dia manambara marina hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Amen. Dia ny mbola mety hita izy, izany hoe ho avy ny fotoana tsy ahitantsika ny tompo intsony, satria efa vita ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Efa vita ny famindrapon'Andriamanitra. Izany hoe hihidy ilay boky any an-danitra, bokin'ny fiainana, tsisy hosoratana intsony ao anatin'ny bokin'ny fiainana, dia amin'izay fotoana izay tsy afaka hitady an'i Jesosy intsony isika. Amen. Satria efa vita ilay famindrapony. Ry havana, misy farany famindrapon'i Jesosy, misy farany. Misy farany famindrapony, ka tokony tena tsy hivazivazintsika amin'ny ara-panahintsika. Aza variana amin'ity tany ity, fa raha ohatsika ka variana amin'ity tany ity dia tena isika ihany no voamafy. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Amen. Mila miantsoa azy kosa ny isika. Mila miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ry havana, mbola akaiky ankehitriny Jesosy. Oka isika anatona azy. Oka isika hitady azy, tena hikatsaka azy tokoa amin'ny fo sy fanahy, amin'ny vavaka ara-panahy, tena fotorotoro sy mangorakoraka dia ahita ny tompo ianao. Ny tompo mahalala ny fontsika tsiraray avy, fantany hoe tena mitady azy marina isika, ary fantany ny mivazivazy aminy.
Eto ny teny dia manambara hoe miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ry havana, mbola misy ny fotoana ho iaho, mbola misy ny famindram-pon'i Jesosy. Atsovo ny tompo dia ny mbola akaiky izy. Aza miandry rehefa ho avy ny problème fiainanao na ny olana ny fiainanao zay vao hitady Jesosy. Sao dia ny tompo indray amin'izay efa tsy hamaly intsony satria efa vita ny famindram-pony. Mila isika miantso azy dia ny mbola misy ny fotoana, dia ny mbola afaka miteny ianao, dia ny mbola afaka miteny izahako, dia ny mbola misy fotoana toy izao dia atsovo Jesosy. Atsovo izy. Aza manao vazivazy fa tena atsovo ny tompo. 7. Aoka ahafoy ny lalany ny ratsy fanahy, ary ahafoy ny heviny ny tsy marina. Amen. Ry havana, aoka itsika ahafoy ny lalana ratsitsika. Isika olombelona dia tsy mendrika raha Andriamanitra, tsy mendrika isika. Tsy mendrika isika. Aoka isika tena ahafoy ny lalantsika isika tsiraray avy. Tokony hiala isika amin'ny lalana ratsy falehantsika. Ny fombafomba rehetra zany tsy araka an'Andriamanitra. Ny fomba ny nofo rehetra izany. Raha vao mandeha araka ny nofo isika dia efa mandidy zay isika ny amin'ny tokony anarantsika an'Andriamanitra. Izany hoe mitondra ny tenantsika zany isika. Raha vao manomboka mandeha araka ny nofo. Hoe anao an'izao ahako, na ataoko an'izao ty, raha vao manao hoe za, dia efa nofo zay no mandeha. Efa ny nofontsika zay no mandeha. Fa mila isika manotany ny tompo hoe Jesosy anao an'izao akasitrahanao ve tompo. Izay zany hoe mandeha araka ny fanahy. Mila mandeha araka ny fanan'Andriamanitra isika. Izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe aoka ahafoy ny lalany ny ratsy fanahy. Ry havana, isika dia toy ny ratsy fanahy ihany rehefa tsy manaraka ny lalan'ny tompo fa manao zay tiantsika atao. Dia io koa ten'Andriamanitra hoe ary ahafoy ny heviny ny tsy marina. Amen. Ry havana, isika neka tsy marina. Tsika tsy marina isika. Indraindray tsika miteny zavatra tsy akasitran'Andriamanitra. Indraindray ny fisainantsika no mandeha aloha fa tsy miaino ny tompo isika. Izay no mahatonga antsika tsy mamarina antsika. Satria isika ihany indraindray no mandamina zay tiantsika atao. Raha vao zay ny ataontsika dia ny tompo tsy hiditra an-tsehatra mihitsy amin'ny fiainantsika. Mila zany ny momba antsika apetraka eo an-tongotry Jesosy. Dia manotany azy raha kasitrahana na tsia. Dia rehefa mamaly ny tompo izay vao atao. Satria raha ohatra ka hoe mandeha araka ny hevitra antsika isika dia isika ihany no voamafy satria fihevitsika olombelona tsy fihevitr'Andriamanitra araka ny teny eo ambany rehefa avy eo 9:5 izy manambara an'izay. Mila zany tsika tena hoe manontany hevitry ny tompo. Impiry moa isika zanak'olombelona, impiry isika no mitomany na kivy indraindray amin'ny zavatra izay ataontsika satria indraindray tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay ataontsika dia tsika ihany no voamafy. Dia manenina isika avy eo, dia mitomany isika avy eo, dia malahelo isika avy eo. Na voamafy isika avy eo. Dia izay zavatra izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika ny hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Amen. Ry havana, mila isika tena hoe mametraka ny mombantsika manontolo eo anatrehan'i Jesosy. Ary eo koa tsika tena ahafoy ny lalana izay alehantsika izany. Eo ihany koa ny teny hoe ary ahafoy ny heviny ny tsy marina. Ry havana, Andriamanitra ihany no marina. Izy rery ihany no manana hevitra marina iverany antsika. Izy ihany no mahalala ny hevitra iverany antsika. Any amin'ny Jeremia 9:20 no misy an'izany verset izany. 9:1-10. Izy no mahalala ny hevitra iverany antsika. Ka tokony isika tena hoe ametraka ny momba antsika tsiraray avy anatrehan'i Jesosy. 7 ihany. Fa hamindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika. Fa mela eloka dia mela eloka tokoa izy. Amen. Ry havana, rehefa mankatoa ny tompo isika dia mazava ny teny hoe fa hamindra fo amintsika zany izy Andriamanitra antsika. Amen. Raiso ny teny izay omeny tompo antsika io. Rehefa tena mitady azy isika, rehefa tena miantso azy isika,
rehefa afoy lalantsika isika ary koa afoy ny hevitra antsika dia iverina amin'ny tompo koa tsika dia amindra fo amintsika Andriamanitra, amindra fo amintsika Andriamanitsika. Ary koa amela heloka dia amela ny heloka antsika tokoa zany ny tompontsika. Amen. Ry havana, tsotra ny Andriamanitra be fitiavana anay izy, fa isika no mafilo, isika no tsy mieritreritra izay tokony ataontsika indraindray, fa mandeha araka ny fisainantsika, ka tokony hitandrina mafy dia mafy isika. 9 dia manambara hoe, hoy ny teny tompo fakiko amin'ny anarany, fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny tompo. Ao amin'ny Isaia 1:15 ho azay voaniditra amin'izay azonao ny verset 9 verikely amin'ny rasozy tompo. Fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny tompo. Amen. Hitanareo izay le izy. Ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy fihevitra antsika zanak'olombelona mihitsy. Impiry isika no manamboatra programa na mieritreritra zavatra ho ataontsika nefa tsy tanteraka le izy, tsy tanteraka. Na hoe tanteraka dia zavatra hafa no miseho anatin'ilay programa ataontsika. Fahasimbana, fahampotehana, fahakiviana, famoizam-po, ry havana. Zay le fihevitra antsika olombelona. Nefany tokony apetrakantsika amin'ny tompo, satria araka ny teny eto hoe fa ny fihevitro dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny tompo. Amen. Ry havana, ny lalantsika dia araka ny ten'Andriamanitra eto dia tenenin'ny tompo hoe tsy mba lalany. Amen. Tsy lalan'Andriamanitra ny lalantsika. Amen. Mazava be ny programa ataontsika na inona na inona io dia tsy an'Andriamanitra izany, fa izy no manao ny programa zay vao lalantsika. Izy zany no manamboatra programa lalantsika zay vao tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Satria mazava tsara ny teny hoe ary ny lalanareo kosa dia tsy mba lalako, hoy ny tompo. Ry havana, oka izay manamboatra programa tsy araka an'Andriamanitra. Na inona ataonao dia manontania ny tompo ianao. Antanio aminy raha sitraponina tsia. Fa raha ohatra ka hoe ataontsika ihany zavatra zay ataontsika dia avelan'ny tompo any antsika, avelantsika anao an'le izy. Dia rehefa vomafy antsika vao hoe verina amin'ny Jesosy indray avy eo. Avelany mihitsy ny tompo zany izy tsy manery, tsy mba manery antsika Andriamanitra. Fa avelantsika amin'ny soahantsika, amin'ny safidintsika. Dia tsika ihany no vomafy avy eo. 7 fa tahaka ny ahavo ny lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitro amin'ny fihevitrareo. Amen. Ry havana, tahaka ny ahavo ny lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo. Ambony be izany, tena avo be izany ny fahalaviran'ny lalan'Andriamanitra amin'ny lalantsika. Tsy mifanakaiky akory, tsy ray metatra akory. Raha ohatra misy olona eo akaikintsika, ohatra hoe mipetraka eo akaikinao, raha mipetraka ambony seza ianao na ambony fauteuil na ambony fandriana amin'izao raha zao, na anaty fiara no misy ianao, ka raha misy olona eo akaikinao dia tsy ohatr'izay akory ny fahalaviran'ny lalan'ny tompo amin'ny lalantsika. Fa tena ambarany eto hoe tahaka ny avo lanitra amin'ny tany. Amen. Ry havana, tena mifanalavitra be izany, mifanalavitra be ny lalantsika amin'ny lalan'Andriamanitra. Tena diso foana isika raha manaonao foana, satria tsy misy itovizana mihitsy lalantsika amin'ny lalan'Andriamanitra. Satria jerevy ny fahalavirany, tahaka ny avo lanitra amin'ny tany. Amen. Zay ny teny tompo eto. Tahaka ny avo lanitra amin'ny tany ny lalan'ny tompo. Ka raha izany no tompoko, ny fahalaviran'ny lalan'ny tompo amin'ny lalantsika ty ambony tany, tena ho sarosarotra ny idirantsika any an-danitra.
Izay ilay mila mankatoa an'Andriamanitra isika, mila miaino azy isika. Satria ny lalantsika dia ambarany tsara eto hoe fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo. Ry havana fanalavitra be izany. Izay lalana forontsika amin'ny manofo antsika dia tsy izy izany. Tsy izy izany. Fa tokony manontany ny Tompo isika. Satria ny lalana izay faritany amin'ny fiainantsika, izay no ahafahantsika hiditra any an-danitra. Fa raha isika no mamaritra, dia afo be no vantantsika. Izay mihitsy, tena afo be no vantantsika. Ny antsika zanak'olombelona, raha mamaritra isika fiainantsika, dia inona no tena zavatra mamaika antsika? Azo vady, azo zanaka, azo ankohonana, na koa hoe te ho tafita amin'ny fianarana, na koa hoe te ho stabila tsara amin'ny fiainana, na koa hoe te hanana fiara, na koa hoe te hanana trano, na koa hoe te hanana zao, te hanana zao. Zavatra ny nofo foana, izay lalantsika zanak'olombelona. Zavatra ny nofo. Fa ny lalan'Andriamanitra amintsika dia hoako fantatsika tsara fa lanitra no tanjony amintsika. Lanitra. Ny lalan'Andriamanitra tiano arahantsika dia ny koa ny fankatoavantsika an' Jesosy, masina anatiny sy ivelany, ary mba ho tafiditra ny lanitra. Tahaka lalan'ny Tompo. Tahaka lalan'ny Tompo. Izay no tian'Andriamanitra amintsika. Mila mankatoa an' Jesosy isika. Araka ny teny manomboka amin'ny 5:1 eo. Mitady ny Tompo. Ary koa miantso azy. Jerevy io lalan'Andriamanitra io. Mila mahafoy ny lalantsika isika. Ary koa mahafoy ny hevitra antsika. Ary koa miverina amin'ny Tompo isika. Miverina amin'ny Tompo. Dia izay vao amindra fo amintsika Andriamanitra. Amindra fo amintsika izy. Ary amela eloka izy. Amela eloka izy. Satria ny fihevitra antsika tsy mitovy amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Dia hoy ten'Andriamanitra ihany hoe, fa ny fihevitro, azafady, avy hoe, fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany no ahavo ny lalako amin'ny lalanareo, sy ny fihevitra amin'ny fihevitrareo, hitanareo? Tsy ny lalana ihany, fa ny fihevitr'Andriamanitra koa dia mitovy amin'ny fahalaviran'ny tany amin'ny lanitra. Mitovy amin'ny fahalaviran'ny tany amin'ny lanitra, ny ahavon'io zany a, mitovy amin'ny ahavon'io zany a, ny amin'ny fihevitry ny Tompo tsy mitovy amin'ny fihevitrantsika. Oka isika tena afoy mihitsy ny fihevitrantsika olombelona. Indraindray isika raha vao mare hoe ny fihevitr'Andriamanitra ohatr'izao a, dia ohatran'ny hoe gaga antsika fa ahoana ary izany. Nefa ny ansoantsika io. Fa raha ny fihevitrantsika ny ataontsika dia manimba zavatra maro isika. Manimba ny tenantsika isika, animba olona koa isika, animba ny ho afintsika isika. Izay ilay fihevitrantsika olombelona. 10:10. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa mahavonto ny tany, ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay alohako ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Amen. Zantsika hatreto ten'Andriamanitra. Ry havana, Andriamanitra dia rehefa miteny izy ho tanterahany zavatra anankiray dia tanterahany hatramin'ny farany ary tsy maintsy tanteraka. Amen. Tsy maintsy tanteraka. Raha tian'ny Tompo Andriamanitra ianao dia ekeo izy. Ekeo izy. Fa ny teny soa rehetra izay nataony ho amin'ny fiainanao, ho amin'ny hoavinao, ho amin'ny ankohonanao. Raha mankatoa ny Tompo ianao dia ny Tompo mihitsy hikarakara anao. Ny Tompo mihitsy hikarakara ay. Izay ny amin'i Jesosy. Rehefa mankatoa azy isika dia tanteraka amintsika ny ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 20:20 ka hatramin'ny 7:10. Izay ilay fitahiana izay. Oka raisinao izay teny izay ho vakianao miadana rehefa malalaka ianao. Ao amin'ny boky Deutéronomia 20:20 ka hatramin'ny 7:10. Raha tsy jereko ny verset sao dia diso afaka tsy mety anatrehan'i Jesosy. Deutéronomia 20:20
andiny voalohany ka hatrafa 4 izay mihitsy tompoko. Ny teny fikasana io, izany hoe ny soa zany, ny soa izay omeny tompo antsika rehefa makato azy isika, rehefa makato azy isika. Satria ny andiny voalohany tonga dia manambara an'izao atao boky Deutéronomia hoe 17 hoy ny teny vakeo amin'ny arasoso tompo, raha mihaino tsara ny feon'ny tompo Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay omeko anao anio, dia sandratra ny tompo Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Amen. Ry havana, oka ianao amaky ny toeny hatramin'ny 7:20. Raha mihaino tsara zany, raha mihaino tsara ny feon'ny tompo Andriamanitra ao ianao, raha makato azy koa zany, raha manaraka tsara ny didiny, teny mihitsy ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra fa tsy hoe tapany any akory, manaraka izay ambaran'ny tompo, mamela mihitsy ny hevitra antsika sy ny fisainantsika sy ny lalantsika natrehan'i Jesosy apetraka eo tongotra Jesosy le izy dia tsy kasikasina intsony fa izy no mitantana, dia tsy mimonomonina hoe ahoana raha nodrono efa tokony efa mifaniriako. Ry havana, aza monomonina fa tsy maintsy mandala lalan-tsarotra isika, tsy maintsy misy ady etrehantsika. Nefa ny matokia fa ny tompo ny hiady ho anao fa ianao kosa angina, ao amin'ny Exodosy 14:14 izany. Izy no hiady ho antsika fa isika no mangina. Mila mangina isika. Fa tsy akory hoe misy olona miady aminao dia hamaly ianao. Ry havana, tsy ohatr'izany amin'i Jesosy. Ny tompo mihitsy no mibaiko hoe izao no hiady ianao fa ianao kosa angina. Ao amin'ny Exodosy 14:14 ndao vakitsika ihany ny teny iny. Exodosy 14:15. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa dia angina. Amen. Ry havana, ny tompo no hiady ho anareo fa ianareo kosa dia angina. Amen. Mila mangina isika tompo, mangina. Mila mangina isika fa tsy mamaly an'izaniza. Tsy maintsy mahay mangina isika natrehan'i Jesosy. Fa tsy akory hoe misy olona miady aminao dia iny andeha hamaly ianao, hiteniteny mafy ianao, hanohatra ianao. Tsy maintsy mahay mangina isika. Izay ny tompo vao hiady ho antsika. Fa raha isika no hoe miteny eo dia avelan'ny tompo eo tsika. Dia itsika no hizaka ny vokany eo. Satria efa tsy ao amin'ny tompo intsony izany, fa tonga dia efa mifavalo izany. Ny favalo no tia ady. Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana sy ny fandaminana, fa tsy Andriamanitra ny korotana. Fa ny favalo no mandrava sy manapotika ary mamono. Izay ny anazy. Ka raha ohatra ianao ka tena hoe makatoa ny tompo isika izany ao amin'ny Deutéronomia 20:20 dia ho tanteraka amintsika ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra. Tena ho tahin'ny tompo isika. Fa kosa nefany raha tsy makatoa azy isika dia zavatra anjohantsika dia manomboka indray eo amin'ny 9:20. Izany hoe loza indray zany. Contraire indray ny teo aloha. Loza indray zavatra anjoha raha ohatra tsy makatoa ny tompo isika. Ka tokony tena hitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, tiantsika ny tompo. Miantso antsika izy hitady azy. Miantso antsika izy hankatoa azy. Miantso antsika izy hanao ny sitrapony fa tsy sitrapontsika. Ary hanaraka ny lalan'i Jesosy fa tsy ny lalantsika. Ary ny fihevitrantsika tokony tsy arahantsika. Fa ny fihevitra ny tompo no tokony hoenontsika. Zay isika vao afaka hitrantsehatra Jesosy hikarakarantsika. Zay izy vao afaka hanavaoantsika, afaka hanamboatrantsika izy. Satria raha ohatra ka isika no mandray ny contrôle dia avelan'ny tompo eo isika. Ry havana, hibebaka isika tondra ny tenantsika natrehan'i Jesosy. Hoeto amin'ny tompo ny momba anao. Hoeto amin'ny tompo ny momba anao. Dia Jesosy anie hiditra antsehatra, hanamboatra, hanavao antsika tsiraray avy. Izy irery ihany no afaka manamboatra antsika. Andohalika isika hitondra tenantsika natrehan'i Jesosy. Raha mbola afaka mandohalika ianao dia oka andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Satria izy no eo anatrehantsika raha tena mitady azy marina isika. Raha tena mitady azy marina isika. Ny lohalika rehetra dia tokony andohalika eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra. Raha tsy afaka mandohalika moa ianao ny tompo no mahita. Ny tompo no mahita raha tsy afaka mandohalika ianao.
raha tsy salama ianao. Fa raha afaka mandoalaka kosa ianao dia mandoleva natrehan'i Jesosy, tsy ho an'ny olona akory fa ho an'ny tompo. Ry havana tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy maminy isika, tiany isika ankatoa azy, tiany isika anaradia azy, tiany isika ho tafiditra any an-danitra, tiany ho tafiditra any an-danitra isika tompoko. Ka oka ianao hiantso ny tompo, angataka ny famindram-pony. Ry havana hivavaka isika tondran-tenantsika natrehan'i Jesosy. Eto eo amin'ny tompo ny mombanao, hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy, miantso Jesosy ny anaranao. Ianao no Andriamanitra Jesosy, ianao lehibe indrindra Jesosy, ary tsy misy toanao. Jesosy misaotra ny amin'ny teny Jesosy izay nomenao anay teo Jesosy. Manambara hoe mitadiava ahy dia mbola hita ho ianao tompo. Jesosy mitady ianao izay, mitady ianao izay tompo, satria ianao no Andriamanitra, ianao lehibe indrindra Jesosy, ianao no tsara indrindra ary tsy misy toanao. Jesosy mandoalika izay eo anatrehan'ny seza fiandriananao, ka mangataka aminao Jesosy. Enoy Jesosy ny fivavakay, enoy Jesosy izay zanakao Jesosy, mba homendrika ho anao Jesosy. Ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao irery any, ho any aminao irery any Jesosy izahay. Ka mangataka tompo ny fanatrehanao, mangataka tompo ny fanavaozanao Jesosy, satria Jesosy tsy mendrika izay, tsy mendrika izay tompo malala hono. Ianao lay masina sy mahery, ianao lay tsara indrindra, ianao lay lehibe indrindra Jesosy. Tompo malala hono, mangataka ny famindram-ponao izay, satria tompo tsy marina izay araka ny teny teo. Mpanota izay Jesosy malala hono, ratsy izay. Ka mamindra fo Jesosy aminay, mamindra fo Jesosy aminay tsiraray avy. Diovy amin'ny rano izay Jesosy malala hono, diovy amin'ny rano izay tompo. Tompo ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery any. Tompo, ianao irery any no mpamonjy tonga lafatra, ianao irery any no mpanafaka Jesosy. Tsy misy famonjena Jesosy ety ambanin'ny masoandro Jesosy afa-tsy ianao irery any, afa-tsy ianao irery any Jesosy. Mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famelanao Jesosy. Mamelanay zanakao, mamelanay Jesosy, avaozy izay, amboary izay Jesosy, sasao amin'ny rano soa Jesosy, sasao amin'ny rano soa Jesosy, satria tsy mendrika izay, tsy mendrika izay tompo. Ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery any. Tompo malala hono, mitady ianao izay dia mbola hita ianao Jesosy, miantso anao izay Jesosy dia mbola misy ny fotoana Jesosy, satria ho avy ny fotoana tompo tsy hafana intsony Jesosy hiantso anao. Tompo, rehefa aneno ny trompetra Jesosy dia vita hatreo, vita hatreo Jesosy, tsy afaka intsony hitady ianao zanak'olombelona, satria tompo mbola famindram-po izao, mbola famindram-po farany izao Jesosy. Tompo, ka misaotra anao izay Jesosy, misaotra anao Jesosy, mitondra ny tenanay tompo eo anatrehanao, mibebaka izay Jesosy mamindra fo, mamelany elokay. Diovy amin'ny rano soa Jesosy, diovy amin'ny rano soa Jesosy, ny tenanay manontolo, ny fananay Jesosy, sasao amin'ny ranao, mamindra fo Jesosy aminay, mamelany elokay Jesosy, satria tsy mendrika izay, satria tsy mendrika izay Jesosy. Ho any amin'iza moa izay tompo raha tsy ho any aminao irery any. Ianao irery any no mpamonjy, ianao irery any Jesosy no mpanafaka, ka mangataka Jesosy,
mangataka aminao. Avaozy izay, amboary izay, taomizay Jesosy mba ho eo aminao mandrakariva. Taomizay Tompo mba tena ho tafiditra any an-danitra Jesosy. Tompo, diovy Jesosy ny fisainanay, satria araka ny teninao Tompo, ny fisainanay Jesosy, ny fihevitray Tompo dia tsy mitovy amin'ny fihevitrao Jesosy. Diovy Tompo ny fisainanay amin'ny manofo anay Jesosy, satria Jesosy tsy mitovy amin'ny fihevitrao ny fihevitray Jesosy. Amboary Jesosy, amboary Jesosy ny sainay tsiraray avy mba tena ankatoanao. Diovy Jesosy ny sainay amin'ny rano soa mba tena ankatoanao Jesosy. Tompo malala, milanao izay, milanao izay Jesosy. Okanao anadio ny fisainanay Jesosy, mba hadio Jesosy, mba homendrika Jesosy ny fanjakanao izay, mba homendrika Jesosy any aminao izay. Tompo, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao irery any Jesosy. Aza vela izay Tompo, aza vela ity amin'ity tany ity Jesosy, fa vonjeo izay Jesosy, vonjeo Jesosy ny fanahinay, vonjeo Jesosy ny tenanay Jesosy. Afao izay Jesosy, afao izay Tompo, fa milanao izay Jesosy malala. Enao no mpamonjy, enao rery ihany no mpanafaka Jesosy. Milanao izay Jesosy malala. Ny fihevitrao Jesosy dia tsy mitovy amin'ny fihevitray Jesosy malala. Ny lalanao Tompo dia tsy mitovy amin'ny lalanay koa ianao Jesosy. Amboary Jesosy ny lalanay Tompo, mamelanay ianao, mamelanay Tompo ny amin'ny lalana izay nosoazinay Jesosy, ny amin'ny lalana izay nosoritinay Tompo malala. Tompo, okanao Tompo amafa Jesosy, izay nosoritanay Tompo izay tsy mendrika amin'ny fiainanay Jesosy. Lalana ratsy Jesosy no nataonay zanak'olombelona, lalana ratsy Jesosy ka manimbanay izany, ka mamelany elokay Jesosy. Mamela ianao Jesosy ny amin'ny lalana izay nifaritako tsy araka sitraponao rehetra Jesosy. Mifona aminao a Jesosy, mangatafonana amin'ny Jesosy ianao ny amin'ny lalana izay nataonao nefa tsy araka an Jesosy. Lalana nosoritinao tenenao amin'ny Tompo izany mangatafamindrapo aminy, mba analany lalana ratsy amin'ny fiainanao sy amin'ny fiainao Jesosy. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo aminay ianao Jesosy malala, ny amin'ny lalana tsy araka ny sitraponao. Mifona aminao izay Jesosy, mifona aminao izay Jesosy. Diovy Jesosy ny mombanay manontolo, diovy Tompo ny amin'ny lalana izay nisoritanay Tompo ka tsy mendrika anatrehanao Jesosy. Tario izay Tompo amin'ny lalana marina sy tsara Jesosy, dia lalana ho any aminao Jesosy, lalana mendrika Jesosy, araka izay tianao, araka izay sitraponao Jesosy, fa tsy araka ny sitraponay Jesosy. Milanao izay, milanao izay Jesosy malala, satria tsy vitanay samirery izany, tsy vitanay samirery izany Jesosy malala. Diovy Jesosy, diovy Jesosy ny fijerinay, ny fijerinay Tompo, indraindray Tompo tsy mendrika eo anatrehanao Tompo malala. Oka Tompo ny fijerinay ho toy ny fijerinao, sasao Jesosy ny fijerinay Jesosy. Diovy Jesosy ny fijerinay Jesosy, mba ho mendrika ho anao rery any, mba ho mendrika ho anao rery any Jesosy. Sasao Jesosy ny fijerinay Jesosy, mba ho toy ny fijerinao Jesosy, satria tsy mendrika izay, tsy mendrika izay Jesosy. Milanao Jesosy, milanao Jesosy. Oka ianao Tompo no hitantana Jesosy, oka ianao Tompo no hanamboatra Jesosy ny amin'ny fijerinay Jesosy. Amboary izay Tompo malala, amboary izay Tompo malala, satria Jesosy ianao no afaka Jesosy. Manavao anay, manavao anay Jesosy. Ianao rery any no mendrika Jesosy. Tompo malala, diovy koa Jesosy ny sofinay izay norenesinay tsy araka ny sitraponao Jesosy, ka tsy mety eo anatrehanao Jesosy, dia mamindrafo aminay ianao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay mba hadio. Diovy Jesosy
ny amin'ny teniteny tsy mendrika rehetrarehetra anatin'ny sofinay Jesosy malalao. Oka ianao anadio ny sofinay Jesosy a, mila anao izahay Tompo. Eo koa Jesosy ny fiteninay Jesosy. Tompo, diovy ny vavanay, diovy ny lelanay Jesosy a, satria Tompo impiry izay no miteniteny foana tsy araka ny sitraponao. Impiry izay no miteniteny foana tsy araka ny sitraponao. Ka mifona aminao Jesosy, mifona aminao Jesosy. Sasao ny vavanay, sasao ny lelanay amin'ny rano soa Jesosy. Diovy Jesosy ny vavanay amin'ny rano soa. Mangataka aminao Jesosy, mamela ny helokay, mamela ny helokay Jesosy a, sasao amin'ny rano soa izay. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy, mamindra fo aminay ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy malalao. Ianao no mpamindra fo Jesosy. Mangataka aminao Jesosy a, diovy koa Jesosy ny tananay, ny tongotray Jesosy izay nalehanay rehetra tsy araka ny sitraponao Jesosy a. Tompo, ny dia tongotray dia mandre ny fahavalonay izany. Raha nandeha tamin'ny toerana tsy araka ny sitraponao zay Jesosy malalao, dia ho avy ny fotoana Jesosy a, amandre ny fahavalonay, ambarany aminao Jesosy, satria hitany avokoa ary hitanao koa Jesosy lalana alehanay Jesosy. Ka tsy afa-miala zay Jesosy, tsy afa-miala zay Jesosy a. Raha nandeha tamin'ny toerana tsy mendrika Jesosy, raha nandeha tamin'ny toerana tsy mendrika ianao ato, dia mibebay ianao, mibebay ianao mangata amin'ny Tompo, mangata amin'ny Tompo famindram-po. Raha nanaonao foana ianao ka nandeha tamin'ny toerana tsy mendrika ny tongotrao, dia mangata famindram-po amin'ny Jesosy ianao, satria miandry ianao ny fahavalo hiampangany ianao any amin'ny Tompo. Taiza ny toerana nandehananao tsy araka sitrapon'i Jesosy, mangata fonana amin'ny aingana, dia mbola mamindra fo Jesosy. Miala amin'ny lalana ratsy rehetra, miala amin'ny lalana ratsy rehetra, mangata famindram-po amin'ny Jesosy. Aoka tahotra an'Andriamanitra isika, aoka tahotra an'Andriamanitra isika, aoko fantatrao fa mahita izay lehantsika Andriamanitra, mahita izay misy antsika ny Tompo, mahita izay misy antsika izy naiza lehantsika, dia hita ny Tompo isika. Ka aoka hitandrina mafy dia mafy ianao Jesosy, mamindra fo aminay, mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy. Oka ianao anamboatra anay Jesosy, amboary izay Jesosy. Tompo malalao, diovy amin'ny ranao koa ny taovanay tsiraray avy, diovy amin'ny ranao ny taovanay tsiraray avy. Sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroy ny rano Jesosy, anadio anao, anadio ny momba anao manontolo. Eny, tsy hoe koa rehaka rano anao hosotronao, fa ny rano Jesosy dia ara-panahy izany. Eny, efa nahita ny rano Jesosy izahako, eny, tamin'ny avy natao batisa. Eny, rano Jesosy dia ara-panahy, efa nambara teto, fa nahita ny rano Jesosy izay vitsy tao amin'ny toby, nisy nahita tao. Ka ny rano Jesosy dia ara-panahy, sotroy ny rano Jesosy, anadio anao, anadio ny taovanao, anadio ny tenanao, ny rasarobidiny, ny rasarobidiny Jesosy, ilay afo mandoro mandevina ny fahavalo rehetra Jesosy. Oka ianao andoro ny loharanoko rehetina rehetra Jesosy anatin'ny taovako, oka ianao andoro Jesosy ny loharanoko rehetina rehetra Jesosy a. Ny aretina tatadiforona Tompo dia dorako amin'ny rano izany, ny aretina miforona Jesosy dia dorako amin'ny rano izany Jesosy a. Ka tsy aretina mipetrapetraka amin'ny tenako, ranao Jesosy mandoro Jesosy ny aretina rehetra Jesosy a. Ny aretina ratsy rehetra na inona na inona izany dia adorako amin'ny rano izany Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana anatin'ny tenako. Raha ohatra ka olona marary ianao, ka tsy salama ianao, na misy kanser ianao, mangata amin'ny Jesosy, anadiovany ny taovanao, anadiovany ny taovanao amin'ny rany. Tsisy izay tsy hainy Tompo, na misy kanser ianao, ny aretina misy aminao, dia ny Tompo afaka anadio anao, afaka anasitranao ny fanahin'ny Tompo. Mangata ny rano Jesosy, anadio anao, anadio ny taovanao, sotro ny rano Jesosy, ny ranao Jesosy, anadio ny taovako manontolo, anadio ny taovako manontolo Jesosy a.
ranao tompo andoro tompo aloha ranoko retina rehetra Jesosy andoro zay tsy anao anatin'ny taovako Jesosy ny ranao Jesosy ranao Jesosy oka nikorina anatin'ny taovako anatin'ny tenako Jesosy amin'ny lalan-drako ranao Jesosy ranao Jesosy ranao Jesosy oka ikorina anatin'ny taovako anatin'ny lalan-drako ranao Jesosy tompo malala mangataka aminao koa Jesosy mamindrafo aminay ianao amboary ny fonay diovy ny fonay Jesosy satria ao no tena aina ao no tena aina anatin'ny fonay Jesosy hoetrika eto aminao ny foko tondra ny fonay zay Jesosy eo anatrehanao Jesosy malalao amboary ny fonay mba tsy ho mora tezitra mba tsy mora malahelo Jesosy amboary ny fonay kasio Jesosy ny fonay kasio Jesosy ny fonay mangatamin'ny tompikasika ny fonao Jesosy ity ny foko Jesosy ity ny foko Jesosy anjakao omeo any tompo ny fonao anjakany raha vonona ianao Jesosy ity ny foko Jesosy anjakao Jesosy ny foko oka ianao anadio ny foko amin'ny ranao Jesosy diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko oka ianao tompo anala ny alahelo anala ny fahavinirana anala ny toetra tsy mendrikitra anatin'ny foko Jesosy eto amin'ny tompo ny fonao diovy Jesosy ny foko amin'ny ranao soa mba ho mendrika anatrehanao mba ho lapanao Jesosy mba ho lapanao Jesosy ny foko Jesosy mba ho lapanao oka ianao tompo ametraka ny fanainao anatin'ny foko angatao ny fanain'ny tompo ameno anao fanay masina milanao zay fanay masina fenoyanao zay fanay masina iray fenoyanao zay fanay masina iray oka ianao ameno anay oka ianao ameno anay fanay masina fenoyanao ny tenanay fanay masina milanao zay fanay masina ianao ilay fanay masina Andriamanitra velona oka ianao ameno anay amin'izao andro alina izao oka ianao ameno anay mitafotafo fanay masina milanao fatratra izay mangataka aminao fanay masina oka ianao hiditra aminay tsiraray avy oka ianao ameno anay tsiraray avy amboary zay fanay masina avozy izay oka ianao ameno ilay solika ato anatinay fenolay solika izay fanay masina mba hirehetra foana ny ara-panahinay androso mandrakariva ho ao aminao ray malala fenoy ny fanay masina zay ray malala milanao zay ray malala fenoy ny fanay masinao zay ray malala milanao fatratra izay fanay masina oka ianao ameno anay fanay masina tsara indrindra ianao lehibe indrindra ianao ary tsisy toanao tompo malala mitondra koa izay ambavaka azo tontolo izao hoentinay aminao Jesosy zanakao eran-tany Jesosy zanakao eran-tany tompo hoentinay eo aminao Jesosy maro ny mijaly Jesosy maro ny mijaly anatin'ny persécution Jesosy mitondra ambavaka izy zay tompo malala tompo mamindra fo amin'ny zanakao eran-tany amboara zanakao eran-tany Jesosy arovy Jesosy ireo mijaly tompo ao amin'ny tany feno ady Jesosy misy zanakao Jesosy maro mijaly an-dranomaso Jesosy mamindra fo amin'izy ireny ianao vangio Jesosy zanakao zay miantso anao Jesosy amboary tompo vonjeo Jesosy mangataka ny tananao mahery Jesosy anavitra zanakao eran-tany tompo arovy Jesosy afao Jesosy ireo izay anatin'ny persécution Jesosy izay mijaly maro Jesosy ny migadra Jesosy tompo mamelà tsiraray avy ianao Jesosy tompo malalao mangataka ny famindram-ponao
mangataka ny hery avy aminao Jesosy. Tafinerinao Jesosy ny reraka, maro ny reraka Jesosy maro tompo ny reraka Jesosy oka ianao tompo ampahery ny zanakao reraka, ampaherezy Jesosy ny reraka Jesosy tafinerinao Jesosy tafinerinao Jesosy ny zanakao zay reraka eran-tany Jesosy satria tompo tsy mahavita tena izay, tsy mahavita tena Jesosy fa milanao Jesosy, milanao Jesosy zanakao ka tafinerinao Jesosy oka ianao tompo amanga zanakao, vangio Jesosy ny zanakao Jesosy zay mangetahetanao, zay mangetahetanao Jesosy io tany fa tsy mahatananao izay tompo, ho andreo izay mibebaka aminao kosa tompo, izay miantso anao Jesosy ka mibebaka Jesosy miala amin'ny ratsy fanao rehetra tompo malalaka anaraka anao Jesosy oka ianao mindrafo aminy, oka ianao andray azy Jesosy, oka ianao tompo anoratra ny anar'izy ireo amin'ny boky fiainana koa Jesosy andreo izay miverina eo aminao Jesosy, amboary Jesosy, amboary tompo izay miverina aminao, ampaherezo Jesosy, mamindra fo amin'izy ireo ianao Jesosy. Andriamanitra be fitiavana ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao ka misaotra anao tompo ny amin'ny fotoana teto Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao oka ianao Jesosy malala hikarakarana itsiraray avy zanakao eran-tany tompo, ho avy ianao Jesosy ka misaotra anao izay tany fa tsy mahatananao zay Jesosy malala eny tompo oka ho tanteraka aminay tsiraray avy ny teny rehetra zay navoakanao Jesosy satria tompo efa niteny anao Jesosy fa tsy miverina aminao foana ny teninao raha tsy efa mahatanteraka zay nanirahanao anazy ka oka tompo tanteraka amin'ny zanakao izany Jesosy, oka tanteraka amin'izany Jesosy malala aoka tompo zay sitrako rehetra ho to, aoka ho to Jesosy zay sitrako rehetra ka ny voninahitra ho anao, misaotra anao zay ray malala, mideranao zay ray malala, makasitraka feno anao, makasitraka feno anao Jesosy ny amin'ny fotoana tetonio, misaotra satria Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra masina sy tsara indrindra ianao ka misaotra anao Jesosy, makasitraka anao ray malala, apetraka aminao Jesosy ao andro alina izao oka ianao tompo hiaro zanakao tsiraray averan-tany Jesosy, arovo zanakao tsiraray averan-tany eo koa tompo ny amin'ny efa maraina ny toerana misy ny hafana koa après midi Jesosy, arovo tompo zanakao tsiraray avy Jesosy oka ianao tompo tsy andao anay na afoy anay Jesosy fa oka ianao tompo andefa ny anjelinao Jesosy hiaro anay tsiraray avy, arovo zay Jesosy, arovo zay tompo satria tsy mahavita tena izay, milanao zay Jesosy malala milanao Jesosy malala ka misaotra anao Jesosy, misaotra ray malala, makasitraka ray malala ny voninahitra dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ara-mandrakizay doria. Aleluia, 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 misaotra ray, aleluia, amen, amen, aleluia. Rehefa malalao amin'ny tompo zay ny fotoanantsika anio dia amin'ny asabata zao zany misy fiovana kely zany ny ora amin'ny sabata ho avy izao, zany hoe laplace ny anomboka amin'ny 8:00 zany aty Eropa dia manomboka amin'ny 5:00 zany ny fotoam-bavaka zany amin'ny sabata izao ihany dia amin'ny 5:00 aty Eropa zany fa amin'ny 4:00 zany any Madagasikara amin'ity sabata ho avy ity zany izay programa miova kely zay zany noho ny antony satria misy zavatra zany amin'ny côtéako dia tsy afaka zany amin'ny 7 alina zany dia naroso kely zany ny fotoana dia isaorantsika ny tompo lehibe izay dia oka ianao izara amin'ny olona izay fantatrao manaraka ny fotoam-bavaka zany eto dia oka ianao anambara amin'izay fantatrao zany mba tsy ho tampoka amin'izy ireo hoe tsisy ny fotoam-bavaka ny amin'ny 7 alina zany hoe amin'ny 9 alinan'ny Madagasikara fa natao amin'ny 5:00 aty zany amin'ny 4 alina 4:00 any Madagasikara izany ka oka antsika samy mahery daholo dia ny tompo any momba antsika tsiraray avy izay raha tompo dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy aho dia ny tompo any amangy antsika anatin'ny nofy ampaherentsika dia mijoro hatrany satria ho avy Jesosy, ho avy Jesosy tiany isika ho tafiditra ny lanitra
dia veloma daholo tompoko dia ny tompo any momba antsika tsara avy. Aleloia, amen. Veloma tompoko.